Entitra ny filohan'ny senita manome baiko ireo ratsamangaiky eran'ny distrika mba ho mailo indrindra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Fahamaroan'ny fanafarana entana indrindra ny solika mahatonga ny fiakaran'ny sandany vola vahiny eto amintsika ka mampitotongana ny vola ariary. Miparitaka ny basy pleta iray marika Colt miaraka amin'ny bala 4 sy PA iray hafa misy bala 7 saika amidy no sarin'ny polisy ny zoma ariva teo tetsy Ambojatovo. Tonga nanomboka omaly alahady teto amin'ny tsena Antananarivo ny paiso avy any Antsirabe. 700 kesika no lanin'ny mpamongady iray manaparitaka izany eny amin'ny tsena camion roa no efa tonga hatramin'ny omaly. Farany, ny tanora no tonga maro nankafy ny sanganasany Maki Blanchard tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina tetsy Mahamasina omaly. Fampisehoana, feno fietsempo nahazon'ny mpijery aim-panahy. Manasanao ampanajana ary tompoko lasy tompoko vavy anaraka ny andindin'ny vaovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous, est tellement nous. Mitoky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Ity no atao hoe dalina sany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty hanamora ny fandehanany loto. Kabone madio maro isafidianana. Za yahay. Sadbox by Elite. Akafaly indray no tsy dia ny tokatranonao tompoko lasy tompoko vavy amin'ny ity takariva ity toka atao anatin'ny fotoana ny fampalalana vaovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM enao amin'izao fotoana izao asaina mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tontolo mahakasika ny lafin'ny arapito amin'ny firenena no etsika nomboana izao fampalalana vaovao izao indrindra mahakasika ny fifidianana tsy isangy amin'ireo mpikambana eny anivon'ny ratsamangaiky ny senita foibe ho andreo izay tsy manaraka ny toromarika sy ny fifanana izay natrehany na aveo anivon'ny senita foibe. Ho an'ireo tompona andraikitry ny birao mpifidianana roa teto an-drenivohitra izay tsy nahatonga ny fitantanana tsoratra na ny PV dia isy ny fanenjehana araky ny lalàna ho atao. Nanaiky ny lesoka nisy kosa ny senita ary vonona ny anarina izany amin'ny fifidianana dingana faharoa amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao. Fantatra izany nandritra ny feonan'ny senita sy ireo lehibe ny ratsamangaiky eny anivon'ny distrika na ny CED izay aritra roa andro izay feonana izay izay tanterahana etsy Ivato. Fanadihadiana mahakasika izay. Tsy azo ekena ny tsy fisina na tsy fahatongavana ireo firaketana tsoratra avy any amin'ny distrika mirakitra ny safidim-bahoaka izany ao ny filohan'ny senita ka tsy azo atao antsirambina. Izy tamin'ireo birao mpifidianana mantso no voatery tsy nekena ny vokatra noho ny tsy fisina izay firaketana tsoratra izay. No ireo olana ireo dia nanome toromarika ny filohan'ny senita amin'ny tokony hanoloana tsy misy atakandro ireo mpikambana tsy mahafehy ny asany. 0,30% na bureau de vote sur l'ensemble du territoire national. Taloha dia BDB zany bureau de BV de carence zany. Araka lazaiko antsika hoe tsy nisy ny teny fa nisy olona mifidy soma tsara izao tao anatina bureau de vote dia nanao an'ilay dépouillement dia nameno an'ilay PV dia tsy naterina any amin'ny tokony naterana azy le PV fa nentina nody any an-trano fa maninona dia inona ny atao an'izany olona zany ho apetraka fotsiny amin'izao ve ohatrany mba tsy ekeny saiko zany indrindra eto Antananarivo
no isehoan'izany dia hoentinao mody fotsiny ary nataonao ahoana le olona nilahatra nanomboka tamin'ny enina maraina nanantena fa ny vaton'izay ny fidianany dia hanan-kery dia maty zany ny vokatra tao amin'ireny bureau de vote reny tsy hita mihitsiny ohatra ny tianao antsoavo an'ilay présidente CVD hoe inona ny nataonareo hatramin'izao fa niandry ahy. Samy nanaovana tombana avokoa ny ezaka vita nandritra ny fifidianana farany teo, nisy ny lafin'ny ratsy ary nisy kosa ny lafin'ny tsara. No mafisy ny filohan'ny senita ihany koa nandritra ny fionan'androany fa tsy hisokatra intsony ny lisitra. Ireo izay voaisa anatin'ny karne nefa tsy voasoratra ao anatin'ny listim-pifidianana ihany no alaina ny anaran'izy ireo ary ny senita no anatitra izany eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Tapitra tamin'ny 17 ny volana novembre teo nefa ny fanisana izay ka efa mpanangonana izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Le hoe tsy voaina tsony ny liste ny mpifidy iny zany le hoe tsy azotsika atao tsony ny manao recensement vaovao dia voaina le liste dia mbola hoe elabe indray zany ny araky n'ilay hoe facteur temps fa ny zavatra azon'ny senita nidirana zany dia io article 31 io amin'izao fotoana izao zany zahay dia efa manomboka manao saisie ny carnet tonga ny ampelantanan'ny SID ary tamin'ny sabotsy teo moa no farany nandraisanay ny ampelantanan'ny chef centre informatique de district ary inoko zany fa reto présidente CED zay tonga reto dia mitondra ny CD mirakitra n'izany liste izany ho an'izay mbola tara moa zany dia tsy ho afaka anaovantsika n'ilay dédoublonnage national atsony izy fa mety ho dédoublonnage régional no atao dia hoentina ny anivon'ny président tribunal ny fangatahana ka facilitateur zany facilitation zany no ataon'ny président CED hisolotena ny électeur amin'izay fotoana izay satria aiza moa natongavan'ny électeur any ambanivohitra any hitondra andraraha eo amin'ny fitsarana. Anisan'ny dira ireo mpitandro ny filaminana ihany koa ny senita no ny ezaka nataon'izy ireo nandritra ny fifidianana. Antony izay natongavany ireo mpanara-maso vahiny teto Madagasikara no ny fahitan'izy ireo fa milamina ny teto an-toerana. Fanehoana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny kongressy ny tetezamita androany ny solotena ny senita sy ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta nahitana ny ministry ny Fololonda, ny ministry ny fitsarana sady ministry ny atitany, ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ary ny ministry ny filaminana anatiny no mpanapetsaka moa tamin'ny olana izay nosedrainy ny mpikambana tany amin'ny faritra nisy azy tsirairay avy ny fanontaniana nandritra ny fifidianana ny 2020 ny volana oktobra lasa teo saika nitovy avokoa moa ny fanontaniana ka ny mikasika ny fanokafana ny lisitra no nahamaika ireo mpikambana tetsy tsy mba zaza raha tsika ny fanazavana. Ny olona recensé régulièrement zany dia soratana ao anaty listy fifidiana nefa sous condition ny fanarana ny procédure izay voalaza ao anatin'ny article 31 zany hoe manatona ny président tribunal izany bilaza angataka ny fampanoratana azy ao anaty listy fifidiana. Amizay moa zany dia manaprofo izy fa manana ny récépissé izy ary manaprofo fa manana attestation de non inscription amin'ny listy fifidianana zany le olo. Fa tsy manana candidat sy lomba-vahoaka kosa ny candidat Hery Rajaonarimampianina ary ireo déléguen'izy ireo dia antsoina hoe déléguen'ny Hery Rajaonarimampianina fa tsy hery vaovao any Madagasikara intsony. Endrika vaovao imanan'izy ireo amin'ny fifidianana dingana faharoa izany raha ny fanazavana. Ny candidat moa izay nanambaratra fa misokatra amin'ny rehetra tsy mbola misy aloha hatreto ny fiarahana amin'ny candidat amin'ny dingana faharoa ary tsy andeha irery intsony izy ireo amin'izany dingana izany raha tsika ny fanampanazavana. Mety gaga nareo fa manina no Hery Rajaonarimampianina ny anarana hoe satria sao dia misy mieritreritra ny olona amin'ny hery vaovao Madagasikara hoe sao dia manana député ny hery vaovao Madagasikara dia natao mihitsy hoe QG Hery Rajaonarimampianina dia misy ny délégué de vote Hery Rajaonarimampianina. Zay zany dia tena zavatra vaovao tsy dia hoe vaovao be makaiza koa fa zavatra efa misy ihany fa natsaraina izy hoe manomboka sao zany ny comité local zay hitsangana isaky ny district aloha faravakeliny dia comité local ny Hery Rajaonarimampianina dia ny délégué de vote isaky ny bureau de vote 20 001 ery Madagasikara dia délégué de vote ny Hery Rajaonarimampianina. Efa niaran'ny aton'izay matetika kosa izay nataon'ny dahalo ilay filoham-pokotany izay lafy nandritra ny fotoana ny fifidianana raha ny fanazavana izay nomeny ny lehibe ny ratsamagaika ny senita avy atsy benenitra na dia izany aiza moa dia tsy nasakana ny mponina aneo ny safidin'ny zavantranga tany an-toerana. Antsipriana izay no arantsika. Efa nitsoaka ny alan'ny tanàna ny benenitra efa ho herinandro ity lehibe ny fokotany ity noho ny fanenjena nataon'ny dahalo azy. Efa nalain'ireo dahalo ny ombony ary efa tavaverina no niezaka nataon'ny zandary tany an-toerana. Efa nisy ihany koa ny fanafiana izay nataon'ny dahalo tao an-tran'ity sefokotany ity
ka nitifiran'izy ireo azy teo amin'ny kibony saingy noho ny fitsaboana azo dia afatra somatsara ny tenany. Efa ela no narain'ny dahalo ny lehiben'ny fokotany ka niandro ny fifidianana izy vao nipotra indray ka nandrasan'izy ireo fotsiny. Tesan'ny lehiben'ny fokotany manko tsy dia hoe fanararaotana amin'ny fifidianana fa efa zavatra efa ela mihitsy izy io talohan'ny 26 no nitranga ny zavatra tamin'ny voalohany izy io dia nodorana ny tranony. Dia nanaraka an'izay potehina ny entany. Dia nanaraka indray fanotelo ny angamba nalana ny ombony nefa tafaverin'ny zandary. Ary fahaefatra nalana farany ny ombony io dia lasa tsy niveriny tsony. Kanjo moa rehefa tonga ny fifidianana dia hoe mba hitsangatsanganeny izy hijery ny fifidianana dia teo no nahalavoan'ireo dahalo efatra hono araka ny tantara no nitivitra azy teo dia ratra efatra mihitsy satria nijery an'io zahay. Na dia izany aza tsy nahasakana ny fandehanan'ny fifidianana teny toerana ny zavantranga na dia maro amin'ireo mponina no nitsoaka lavitra ny tanàna. Ny maraina nitrangan'ny loza ny vitsy ireo mpifidy nefa ny tolakandro dia niverina ny filaminana ny toedra rà ka nirohatra teny amin'ny biraom-pifidianana avokoa ny mponina. Ny tenanay mihitsy no namono nanokatra ny bureau de vote hoe marina fa mahamalagasy asika misy le fahafatesana nefa kosa jerenareo le fifidianana mba miverena inareo na dia mamonjy dia fahasahiranana iry mba mandeha amin'ny fidy. Ny angaviana mihitsy le olona dia le olona moa nanaiky hoe andao fa iverina ifidy zahay. Araka izany dia ilaina ny ezaka amin'ny fanamafisana ny fandriampahalemana eto Madagasikara fa tsy ny any amin'ny faritra tsy mininnosy ihany. Mirongatra mantsy amin'izao fotoana ny von'olona noho ny fiparitahan'ny basy. Ina tokoa ny sakana tsy afahana manisan'ny basy eto Madagasikara afahana mahafantatra marina ny tompon'izy ireny. Fa eo amin'ny tontolon'ny hatoekarena kosa indray dia ny lalan'ny tolotra sy ny toy ny tinady no namaritra ny sandam-bola eo amin'ny firenena iray toy ny ariary eto Madagasikara. Raha ny fanazavana hatrany moa dia nitotongana ny sandan'ny ariary amin'izao fotoana izao noho ny filatsaky ny vola vahiny betsaka amin'ny fanafarana indrindra fa ny solika. Manaraka io ny fiovan'ny sandam-bola eo ihany koa ireo miaina mivantana amin'izany toy ireo mpanakalo ny vola etsy Analakely sy ny manodidina. Fanadidiny ny Andro Randrenarsoa. Sandaina 720 faingo 750 ariary ny euro amin'izao fotoana izao raha toa ka 720 faingo 10 ariary ny tavy indrindra tamin'ny taondasa. Ny barak'izany ilanjan'ny ariary antony tsy mifandanja ny fanondranana vokatra makany ivelany raha mihoatra amin'ny fanafarana raha tsy ilaza fa tsy misy mihitsy izany. Vesatra lehibe ho an'ny vola malagasy ny vidin'ny solika afarana avy any ivelany. Mividy lafo isika noho ny fitotongan'ny sandan'ny ariary nefa mahazo tombony amin'izany ireo mpanondrana entana toy ny asa tanana malagasy izay mandrakitra ny 520 ka hatramin'ny 20% ny entana ahondrantsika. Ny entana vidintsika ampidirina zany lafo. Vidintsika lafo zany ireny entana importeny ireny. Ohatrany hoe raha $1 mividy ohatra dia vidintsika 2000 izy ohatra. Dia miakatra 2100 zany ny vidina $, dia le entana azo le $, zany lasa 2100 ariary. Zany hoe mitombo zany ny vidina. Ny tombom-barotra kosa nefa mitombony kosa azontsika amin'ilay dia ho an'ny mpanondrana, ho an'ny mpanao exportation satria melafo zany le entana alefany. Tombo zany le vola mandeha any aminy. Ankoatra ny mpanjifa dia miaina amin'ny vatany fiovaovan'ny sandan'ny ariary ihany koa ireo mpanakalo vola eny Analakely sy ny manodidina. Manodidina ny 720 ariary ny euro amin'izao fotoana izao raha 120 ariary ny dolara. Niakatra raha mihoatra amin'ny tamin'ny volana oktobra farany teo 507 ariary ny euro ary 507 ariary ny dolara. Karazan'olona maro no mandalo ety izay miisa 20 ka hatramin'ny 50 isan'andro ho an'ny mpanakalo vola iray izay manakalo 50 ka hatramin'ny 3 euro. 50 ka hatramin'ny 80 ariary kosa ny tombony alain'izy ireo amin'ny euro iray. Efa fety matetiky fety décembre 26 mois de juin zany fiakarana satria betsaka minute fety. Karazan'olona ohatry hoe étranger piasan'ny vazaha reny ohatr'izay. Iny tena betsaka raha. Le mpandeha ivelany reny maka entana ohatr'izany. Ahinam-bola itony fitotongan'ny ariary raha toa ka tsy misy politika ara-bola vaovao apetraky ny mpitondra olany eo. Io politika io izay antsoina ihany koa hoe politique monétaire no manamafy ny sandam-vola ao amin'ny firenena iray raha nanambarany mpahay toe-karena.
raha ohatra izy manana hoe atsika aloha ny exportation natao be da be tsy maninona na mitotongana raha mivola amin'izay fotoana izay fa ny importation tena foanana aloha na atao mihitsy zay kely ny importation ahoana ny fomba anaovana an'izay arakarak'izay politique économique commerciale arakarak'izay ihany no mampitotongana na tsy mampitotongana ny volan'ny firenena reny. Ankoatr'ireo entana maro toy ny vary, menaka sy ny savony, ny fanafarana solika ny tena mahatonga ny filantsika vola vahiny. Ny filana vola vahiny betsaka toy ny dolara sy ny euro anefa no mampiakatra ny sandany ka mampiena ny sandan'ny ariary eto an-toerana. Fa manoloana ny fiakaran'ny solika ny faran'ny herinandro lasa teo dia ny mpitatitra vokatra amin'ny alalan'ny fiarabe no mibaby ny vokatra izay fiakaran'ny solika izay. Tsy afaka mampiakatra ny sarandalina izy ireo hatreto noho ny fitsinjovana ny mpanjifa. Mianaraka izany moa ny tombony azy ireo mpitatitra ireo. Tao anatin'ny roa andro efa nahitana fatiantoka sahady ity sehatra ity fanadihadiana no arahantsika mahakasika izay. Eny Anosy mifanaretsaka ny mpitatitra, ny tompon'ny entana ary ny mpibata entana. Kivy ireo tompon'ny entana manofa fiarabe sy ireo mpitatitra. Nisy fiatraikany mivantana tamin'ny vola miditra amin'izy ireo ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Le olona efa zatra le frian'ny entana le hatramin'izay dia tsy zakan'le olona zany izy raha miakatra le frian'ny entana. Raha miakatra ny vidy solika dia miena ny tombatra le any. Dia miena lasa ohatr'le ao lasa miena arakaraka le vidy solika miakatra ihany. Arakaraka ny vidin'ile solika miakatra ihany ny fahenan'le vola miditra amin'ny patron moa zany ny tena marina. Izy tsy lafa lany gasoil daholo ny tokony frean'olona. Le araka le crise dia tsy voasondrotra mihitsy le frean'ny entana crise ny anona dia lasa ny gasoil daholo ny tena betsaka. Raha mazaka 10 tonnes zao dia frais tokony ho izy any amin'ny fito hetsy ihany nefa zao lasa 3 hetsy 4 hetsy. 5500 ny gasoil makanjo ankamy. Manao plein en vety zao dia any maivatana andray manampy. Zay zany ny gasoil dia arakaraka ny entana hoenty le automobile. Gasoil niakatra be zany dia sady misy tombom-barotra zany manao mangany amin'izao. Entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ireo voankazo sy vokatra voamaina isan-karazany ireo no mivoaka sy miditra isan'andro eto amin'ny tsena Anosy. Tsy ny vidin'ny solika ihany anefa ny tambesatra fa eo ihany koa ny aba isan-karazany. Miaraka amin'ny vidy solika sy ny frais automobile zao mahatratra any amin'ny 11 millions any makantony amin'ny manakara. Amin'izao zao maty atoko amin'ny 7 millions zay amin'izao. No fiakaran'ny solika sy ny fiakaran'le restourne le any potony. Tsy mbola ho atoatony sy ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ireto mpitatitra amin'ny fiarabe ireto raha ny fanazavana azo. Hitarika fiakaran'ny vidin'entana mihoapapana eny amin'ny tsena ny vokatra izany. Vao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia tato anatin'ny roa herinandro izay dia olona efatra no sary ny mpitandron'ny filaminana saika hivarotra basy. Ny iray dia tsy Andravoahangy, ny iray dia tsy amin'ny 17 hektara ary ny roa voasambotra ny zoma ariva teo dia tsy Ambojatovo. Basipleta iray marika Colt miaraka amin'ny bala misa efatra sy pistolet automatika iray marika 35 misy bala fito no saika amidiny ireto olona ireto tamin'izany. Rehefa natao moa ny fanadihadiana nataon'ny polisy dia fantatra fa miaramila efa nisotro ronono ny iray tamin'ireo olona ireo ary ramatoa iray vadina miaramila kosa manamboninahitra ambony no nivarotra ity basy ity. Raha ny nambarany teo anivo ny polisy-pirenena ny aiky ny eloka vitany ireto avoasambotra ireto. Ny fanadihadiana mahakasika izay. Olona roa no tratra saika hivarotra basy dia anisan'ny tratra tamin'izany ty revolver ty marika Colt. Zay ny anankiray miaraka amin'ny bala 9 mm misa efatra. Dia ny anankiray pistolet automatique marque 35 modèle 1935S. Rehefa natao fanadihadiana dia fantatra fa le olona anankiray tompon'le basy dia tena mpivarotra izany dia tandro filaminana gradiny commandant fa efa misotro ronono le rangaha amin'izao fotoan'izao. Dia ny anankiray le mpanera zany madama anankiray zay vadina manamboninahitra ambony nivony tafika. Androany no natolotra ny fitsarana ity raharaha ity karaha ny fantatra dia nahazo fahafahana vonjimaka ireto olona roa ireto. Mampametra am-panontaniana araka izany ity tranga ity. Tena raha ny fanazavana moa dia teo ve ny fahaleovan-tena ny fitsarana tsy nisy ny teritery tokoa ve raha izay fanazavana izay hatrany.
fa makasika izay atrangam-piarahamonina izay atrany dia valifaty ve sa lonilony hafa ray mpianakaviana iray sady efa miaramilan'ny sotro ronono antsoina hoe Rakotobe Mamso Antonio 70 taona no maty notifiriny Jolay tamin'ny basy teo amin'ny lohany ny asabotsy alina tokony tamin'ny varora sy sasany atetsy ambodin'ny sotry andeha isasa sy andeha hanao ny fanaony andavanandro moa ity raim-pianakaviana ity no voatifitry ny Jolay balatelo no nitsofoka teo amin'ny lohany tamin'izany fanadihadiana. Tsy nisy resaka sy fanazavana fa tifitra vetrany izay no niseho tetsy ambodin'ny sotry ny alin'ny sabotsy teo nidra vitsy tao aoriana izay tonga ny polisy misahana ny eloka be vava navoaka avy tao amin'ny toerana fivoahana raim-pianakaviana iray fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Mamy Be efa tsy misy aina intsony sady miosin-draha raha masony an'ireo fianakaviana nitazana avy any ambaravarakely tsy nasany voaka fa ny oroorony tahotra ilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka eny amin'ny faritra misy azy ity raim-pianakaviana ny ary ambony ity raha mifanahin'ireo fianakaviana misy ifandraisany amin'ny fiainana politika io nitranga io. Sy atao hatrany to dia tonga izy dia omeo taratasy ohatra izy voavo dia ilay omena taratasy izy dia omena rano koa satria izy tsy maintsy mahandro foana dia nakaty amin'ny WC izy izay eo mpananakana mizatra amin'ny popoka be taty avelana dia tsisy naitsika aloha izay atao hatrany dia mivoaka taty izy avy misy olona miroboroko be any ambadiky ny tamboho any izay zavatra hitany amin'ny mivoa teo tsy hita fa olona fa misoaty fotsiny. Tao anatin'ny fotoana fohy nanaovan'ireo olon-dratsy ity abibiny ity io alina io na ireo teo amin'ny manodidina aza tsy nandre afa-tsy feom-basy sy antsovonjy nataon'ireo tompotrano saingy tsy nasany voaka. Tsy haiko izy natany firy fa izy mipoaka fotsiny apo basy ny efatra ny ninay dia nisy ny antsovondreo zany zareo teo apo basy ny efatra teo amin'ny tamin'ny valo mahery teo dia tsy mbola mivoaka aloha fa nisy ny orakoraka dia ny antsovondreo zay vao mivoaka. Ity ramatoa iray ity ihany no nilaza olona hita ny fotoana nitsoahan'ireo Jolay maromaro izy ireo niaraka tamin'izany saingy tsy nisy nasana nakana noho ny tahotra. Nandoatra variny zanako a dia pobasy ny eo dia avy eo nisy ny antsovondreo dia raha nisy ny antsovondreo dia ny azakazaka dia hijery dia teto ako verina fa nisy olona nitsoaka belabelaka olona teo amin'ny efatra sa dimy nampitsoaka be anako ilay miverina dia fa ela nanontany ny zanako io maty io hoe fa misy inona toritojo dia ozy izy maty ozy dadanay dia ke miany ihany fa maty ahoana maty ozy ndanina re raha hijery ao amin'ny WC ao dia lasa tokoa nijery izy efa maty ny hita. Lonilony ve santon-javatra tsotra na tonga ireo Jolay nanao ity abibina matsiravina ity tsy nisy mipika ny entana tao an-trano sarotra no ilaza fa vaky-trano na sanjola tsotra no niseho ny fanadadiana ataon'ny polisy no andrasana amaly izany fanontaniana izany. Itrangana lozam-pifamoivozana roa kosa teny amin'ny alalan'ny digo maly ariva olona iray no naratra ary tsy nisy ny ainana fohy vokatry ny fitohanan'ny fifamoivozana sy ny amamoana moa no niteraka ireo loza ireo raha ny nambarany ireo nanatry maso fanadihadiana makasika izay. Tamin'ny efatrora sy fahefany no ny tsy fitandremana nataon'ny mpamily moto no naratra ny lehilahy iray teo amin'ny toby dasansy eto amin'ny digue mafy no nahazo any laitra 12 ny lohany no tena voadona ankoatra ny lamosina raha nambaran'ireo mpanatry maso. Moto suspevan le chauffeur le mitondra le moto tsy fantatsy hoe mamo dia le rangahy mandeha tsy fantatsy le rangahy dia akaty tonga dia nidominy tamin'ny voadona zany tonga dia fasefasa dia moto aloha diso e dia naratsa be le rangahy dia loha mivaky be. Mbola ety amin'ny didy ihany fiaraky nitondra fianakaviana kely iray ahitana eny mianaka avy any Mahintsy no nifatratra atambary tamin'ny jimora teo eo tsy fantatra mazava izay nitranga fa raha nitombatomba nahita maso dia vokatry ny fitohanan'ny fifamoivozana izay ateraky ny fanamboarana lalana eto amin'ny digy izany. Le frein-nay zany ny relance satria nisy tomobile teo aloha dia le frein-nay tsy nahazo dia lasa nivilina katy le volant dia lasa nilatsaka nakatana 30 aty zany hoe mba tsy mba malina zany le chauffeur dia nandeha nahitsy le izy fa tsy nanao ohatr'izao fa tsy nivadibady. Fandroa no nitrangana lozam-pifamoivozana izay nifarana tambary tamin'ny herinandro iny tsy nisy ny ainana fohy tamin'io maly io.
Ny farany herinandro farany teo kosa nanomboka niditra teto andrenivohitra ny paiso avy any amin'ny afaritry vakinakaratra iny. Irony karazany antsoina hoe claimbord irony no afaka jifaina eny amin'ny tsena Nanosy mbola lafo sady atahoran'ny mpanjifa amin'ny fahasalamana kosa izy ireny ka tsy mbola be mividy loatra fanadihadiana. Voalohan'ny paiso ho an'Antananarivo, paiso telo camion, karazany antsoina hoe claimbord no tonga teto andrenivohitra omaly, milanja 220 faingo 5 taonina. Ireo no tsinjaraina ho an'ireo mpivarotra eto amin'ny tsena Nanosy 2 ariary ka hatramin'ny 2 alina ariary no hividianan'izy ireo ny kesika iray izay misy 3.20 ka hatramin'ny 5.20 kilao. Tombony eo amin'ny 2 ariary eo no azony amin'ny 1 kilao izay amidiny 510 ka hatramin'ny 520 ariary ho an'ireo mpanjifa. Ireo faritra manamorona lalam-pirenena fahafito no mamboly paiso tonga eto andrenivohitra izay mbola tsy masaka tsara amin'izao fotoana izao. Ny roa patelon'ny camion mbola lafo amin'ireo mpivarotra eto Anosy amin'izao fotoana izao. Avany anano toy zany atsira be amin'iny vatorokay dia amin'iny nity izay ambobary zany mbola tsisy fa atsira be ny tena afisian'ny paiso zany. Efa mamy ve zao reny? Efa mamamy. Simba ny avanja? Misy simba mo nalainay to zany simba. Amin'ny herinandro fa tapa-bolana izy zao mora taony. Ohatrino? Arivo. Zay izy ny tena mora? Zay izy mora. Any amin'ny faraparany ity volana ity vao tena ho tondraka ny paiso ny tsena ka mety hatratra 20 camion no tonga ety Anosy. Any vao tena andeha ny tsenan'ny paiso. Efa mandeha ny paiso amin'izao? Tsy tena mbola mandeha. Ina mety antony mbola tsy hividianan'ny paiso? Mbola matahotra an'ilay aretina izy. Marary kibo ohatra. Mbola tsy hinana paiso, mbola matahotra hinanana azy. Sao dia marary kibo. Ohatra hoe mbola tsy latsakorana ny andro koa mahina be dia tsy. Na izany aza, maro ireo manandrana mividy. Efa maro arak'izany safidy eo amin'ny voankazo afaka jifaina eny an-tsena. Ankoatra ny paiso dia efa tondraka ihany koa amin'izao fotoana izao ny manga sy ny lidisy raha toa ka efa ho lany ny fraise. Karazana voankazo sy legioma dimy isan'andro raha teo no tokony hohanin'ny olona iray raha ny fenitra ara-pahasalamana. Vaovao ara-kolontsaina kosa indray dia ny tanora no nameny ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina omaly nandritra ny fampisehoany Magui Blanchard. Namoa ny ara-panahitra ny fampisehoana nentiny ho an'ny mpijery, fampiarapeo miavaka ihany koa sy fanentanana no nibahana tao anatiny izany lanonana izany fanadihadiana. Nakaiky ny tanora tamin'ny alalan'ireo hira sy fanentanana no tanjany fitorikirana entiny Magui Blanchard teto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina omaly. Ny TGC no nanomboka ny fampisehoana ary nitoy ny fiarahana antsehatra tamin'ny Magui Blanchard ny volakandro. Namaly miantso ny mpijery indrindra ireo tanora izay netamin'ny mpitateraka. Aleluia be, tena nafinaritra be, nahafapo mahay manentana be zareo misy koa efa mahay mira. Hita be hoe tena misandratra voninahitra, tena feno be dia tsara be. Izy aloha mahafinaritra tsy raka netrinetreretina mihitsy fa mampiatapo be. Mamelombelona fanahy koa zany tena marina. Tsy araka ilay netritretiko mihitsy ilay izy. Tena faly. Sady dia misy hoe mitondra itonazy matraka finaritra ilay izy sady fideranan'Andriamanitra moa normalina tsara foana. Fampiara-peo niavaka tamin'ny Tsia ankizivavy kely iray no nitondra havalim-poany rehetra na fety sy namaky sehatra tanteraka izy nandritra ny hira libéré. Tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina mbola itony ny fanatonan'ny Magui Blanchard ny malagasy amin'ny alalan'ny asa sosialy sy fitsidiana ny ireo fiangonana.
Vaovao makasika ny finoana kosa indray dia feno-roapolo taona ny sampana tanora kristianina vonombavaka eo anivony ny FJKM manala mahitsy ka ny farana omaly izany fankalazana izany. Anakalaza ny fa-10 taona indray kosa ny sampana telo sy mpanazava tetsy amin'ny fitandremana FJKM Andravoangy fivavahana. Fanabeazana ara-ponina no voizy ny sampana amin'izany no tanterana omaly kosa ny fankalazana ireo fotoana ireo narindra randreno manana. Rindrakira lehibe sy fanikanana Tsangambato no namarinana ny fa-20 taona ny STK vondrombavaka eo anivon'ny FJKM manala mahitsy. Tanora miisa 520 ny mpikambana, 7 taona ka hatramin'ny 20 taona ka tezaina ao anatin'ny fanabeazana ara-pinoana. Fanentanana ankira sy fitoriana ny filazantsara no nentin'izy ireo nanamarinana ny fankalazana ny fa-20 taona ny STK vondrombavaka anala mahitsy. Miaina amin'Andriamanitra manompo anasiko. Izay ny tombotsoaka amin'ilay fidirako anaty STK. Tena mahatsapa zavatra lehibe satria na amin'ny fiainako ary dia lasa mipetraka ampelantanan'ny tompo daholo. Afaka manao ny asan'ny tompo izay manao tafika masina mahita toerana ny fitombona ara-panahy eo an-daniny tena voamaika mitombo hatrany izany. Indrindra ny amin'ny fiainatokantranoko manokana tena nataon'Andriamanitra feno fitahiana izany tao anatin'izay. Ninona mety hoe zavatra ny anjata tamin'ny fiainana dia tahaka izany koa tao anatin'ny fikambanana nitomboako be dia be ahafahako mitaiza ny tanora arak'izay azo atao rehetrarehetra. Niakatra zay tafakatra empolo amin'izao fotoana izao zany amin'izao tsika miteny izao dia tena mavitrika ny tanora ary tena mahafinaritra an'izy dia miezaka mihitsy ny tanora mba ho tanora ho voataiza ny filazantsara. Tahaka ny fotoana manakaiky ny farantaona toy izao. Fanamarinana samihafa no natao tamin'ny fiangonana maro teto Andrenivohitra ka isan'izany ihany koa ny tetsy amin'ny FJKM Andravoangy fivavahana. Manodidina ny 700 ireo mpikambana mivondrona amin'ny sampana tily sy mpanazava izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fankalazana ny fa-13 taonany. Ny fanavozana izay tenian'ny ankizy tsy zaza hafa mahazo toy izany koa misy ny fety isan-karazany izay karakaraina eo koa indrindrindrindra ny tena hetsika lehibe dia ny lasy fankalazana izay ho ataonay rehefa any amin'ny famaranana izao fankalazana ny fa-13 taona izao. Tombony ho an'ny tanora ny fanabeazana ara-panahy eny anivon'ny fikambanana, fifandraisana, fifamizarana tao anatin'ny taona maro. Adizay ihany koa no etsika mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity toboko lasy toboko vary isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapaona ho amin'ny manaraka indray.